miavana malalo amin'ny tompo ny mofinaina anjarantsika amin'ny andro asabotsy 4 Jona tia dia ny maka 7:7 hatramin'ny 1 minoany izany dia hivavaka no isika. Misotranao zay raha eo noho ny amin'ny ty farany herinandro amin'ny herinandro voalohany amin'ity volana Jona ity zay andrenesanay indray ny mofinaina zay ho anay amin'ity andro ity. Dotsaona indray tompo fa ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ao amin'ny rehetra dia voakisy zavatra avy amin'ny teninao zay i Jesosy teny tonga nofo oka aminay rehetra amin'ny fafen'ny fanano masina. Amen. Maka 7:7 ka hatramin'ny 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry nampitsaharan'i Jesosy ny tafidovitra. Ary andro ny andro efa riva ny andro toy izy taminy andesika hita eny ampita. Ary efa nampodiny mpianany vahoaka dia netiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesosy ary ny sambokely sasany koa miaka taminy. Ary nisy tafidovitra mahery ary nijerazerany ny alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Jesosy natory teo ambonin'ny sambokely tambony ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao tamin'ny hoe mpampianatra tsy mampaninona anao va izao afatesana izao? Ary nifoy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia mitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary misy taminy nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pona va ianareo? Ary natahotra indrindra ireo ka niresaka hoe iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ny masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy sy ny mpianana nandeha sambokely tena mpanianana tamin'ny sambokely tonga ty tafidovitra mahery nianjaran'izay izany andro-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Jesosy ny fotoana io matory dia matory laza ny ampitsipiriny mihitsy eto ny filazantsara Marka 4 lazainy hoe natory teo ambodin'ny sambokely tambony ondana. Natory teo ambodin'ny sambokely tambony ondana. Namoa azy hoe mpianatra ka nanao hoe mpampianatra tsy mampaninona anao va zao afatesana izao? Jesosy namarika nanao hoe mangina mitsara dia mitsahatra ny rivotra tony dia tsara tony ka tony tsara ny andro. Jesosy ravana miaraka amintsika. Efa miaraka amintsika izy tsy misy nazo atao, tsy misy tahotra aty anatsika. Aokontsika atoky azy, aokontsika hitehitra aminy, aokontsika hiantso ny anarany. Vao natsony Jesosy inona ny zavatra nataony? Mangina mitsara dia mitsahatra ny tafidovitra tony tsara ny andro. Efa toto zavatsaroka sy manahirantsika teo aokontsika hiantso an'Andriamanitra. Efa nitinana izany mpaminan'ny Jeremia atsoy amin'ny andro foriana dia valiko ianao. Eto vao natsony Jesosy nifosina dia natsarany ny tafidovitra. Ino koa aza misalasala manatona an' Jesosy fa hainy mampanjaka ny fahefany. Eto ny rivotra aza hainy nampitsahatra azy. Jesosy mantsy ilay manana fahefana rehetra hanandanitra setra retany. Aokontsika toky an'izany satria efa mipetraka ny lohan'ny voninahitra Andriamanitra koa izy eo kavalin'Andriamanitra raitsy to efa volaza hoe niditra ny voninahitra ko tsisy tokony hampanahintsika tsony. Izy dia manana fahefana rehetra hanandanitra setra koa ndetsika taonany olona rehetra hanaiky azy sy ino azy satria avy ampianatra ny olona rehetra tandrina ny teniny dia marina amintsika ny teniny hoe ireo mombanareo manakariva ambara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Amen. Dia raha sy misotranao izay raha io fa nahariarinao tamin'ity lahatsoratra masina ity ny fahefana ananany zanakao, ny rivotra
sy ny tafidrivotra aza ainy nampitrahatra azy. Moa misy zava-makaka-tsainy Jehova fa ainao zany ny tompo Andriamanitra eo raha miasa ianao, iza ny masakana anao dia ataovy matokanao zay, ataovy metehitra anao zay, aza vily saraka aminao zay, faratava-saraka anao zay, dia tsy mahay manao na inona iny. Dia sitraka ny ahivavaka hoe anay zay ny an-danitra, masina ny naranao, tonga ny fanjakanao. Ataonay sitraponao mitỳ-tany tahaka ny an-danitra, ny anona sahazo anay, ary mamelany eroka tahaka melana izy meloka taminay, izany tonanay mifakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, avy ninahitra manakizay, amen. Tanterahany tompo amintsika ny zay todrano, zay tonona amin'ny naharaisany ka fanamasiny izao. Ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra, ihany finareo sy ny hevitra ireo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky sy ny antso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.